Saka nosoratany Malala Ovelomin'ny Saloisy Vantso miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy Tovrazana mamonjy na ray feo Anjaroliva no nanantotosa andro voalohany tena tratrareva taty atsahako andro anka fa arena ny ady vantsoko ny tena nahataraka taty aleo afanganina ny dia fa tonga vaty zao vahandro sakafo ty marina mafy raha tsy feonakary zany eniko zany dia sana ty ve efa misy mpamosavy sady am'izao zao fa sofiko ve ny lalidalovana sa maheno feona zaza ato anaty alato sady feona zaza mena mihitsy izy zany dia sanaty ve misy angatra zazakely ato anaty alato sa tsy atahorako ranga zany aleo andeha hojereko mihitsy di fa alozinina retery lanitro to zazakely dia misaka eo akaikiny sady fenondrano manodidina azy fa ahoana ko ary zao so dia mba ty saky ty no mihinan'olona nitondra nyty zazy ty raha izany nefa maninona nitsinohaniny ko le zazaka dia ina ary zany no tokony ataoko iny aleo trotrony ty ka jereo ty izy raha tsy efa mangovotro ny etsika mihitsy ao fa ho raisiko zay ary okizay mitso ao fa ho etikody aloha dia any an-trano nitady vahaolany ty ary fa maninona koa ary ty saky ty no manaraka mandiana Mimi mandiana hoa Mimi any tena tsy mety mihitsy izany fa manaraka ihany ka aleo anaraka eo fa leo mandroka azy koa sady sahala amin'ny masika benga izy zany angena anao raha magnototia idio ainga ny varavarana io fa aza de medy eo ianao izy fa ahoany nanahoana ny tany to misy rangotra be koa nitakolakao tena lozako sady to ora misasak'alina ianao vao tonga tsy zany mbola tsy nahita fera enjana be noho izany hatramin'izay na olombelo lahy zay ka tsy tafavoaka velona zay be tamin'ity indray mitoraka ty aza vao tsara rerajery fa tena tsy misy azoko mihitsy efa nivelo trano tao mitony tsara loha ady aza mitabataba fa manahitra ny tokokely zanatsika vao teo mantsy izy vao nahazo toroy ka izao eno tsara enjana be ho any tany tsy maintsy nakany ambanivohatra be zay ny fotahany izy mivady mpampiasan-draja dia zay reo lany niaraka azo reo tany mody no lazaina hoe any misy ny tompon'ilay tany hovidiana satria efa fantatraireo lahy fa efa tany amin'izy mivady ny vola feno ny vidin'le tany zato tapitisa rialo raha matotia rehefa tonga tany zay dia tsy hitanareo lany fikana amin'ny tany azy reo fa ohatrany efa somary kodikody le ramose anoho izany tsy maintsy nanapa-kevitra nandatsaka ny ain'izy mivady zay sy rahaja raha te ho tafity zay ihany ra biby ka inona ny olana amin'izany ka tsy efa zany foana ve fataonareo lahatra amin'izay ka sakoboka be ny eo amin'ny tany nisy saka niaro andro zareo ohatra sahala ny sakamonina eo amin'ilay alana lehanay mihitsy satria be dehibe nge zany teo amin'ny roapolo isa teo angamba reny saky reny andre gaka dia ahoana fomba nilanao sy rahaja tamin'izany ka niadiko ianao ve iandro fotsiny eo niady tamin'ny saky zany na tonga n'io rangotra be amin'ny tarehako io andre atao amin'ny sanoka tokoa ary misy fa taako nyty akanjo be ako ty
fa matona ihany izy mivadika dia navarina tany amin'ny rano mandeha ny fatonyko ny fiarany kosa efa naterina any amin'ny garazy ho karakaraina fa tena zava-dozabeko dia fa mbola nisinina koa tena masaika losa kay nananjanaka kely ilay mpivady mpampiasan-draja vao teraka efa-bolana hono le ramatoa dia aiza le zaza nentiny any ve nentiny zareo hoe notrotrony le ramatoa teny vao nidaroako nefa le ramatoa dia nipitika tery lafitra tery le zaza avy eo raha vao tapitra ny izy mivady dia natsofoka tao anaty fiara ny razana iny zareo lany lasa nirifatra mitondran'le fiara le zaza kosa aloha ohatrany tsy izy ny afarano fa tavela tao adinonay ramatoa teny fisiny andre nefa raha ny tokony ho izy tokony navarina tany amin'ny rano mandeha niaraka tamin'ny ray aman-dreniny tany koa le zaza ka tsy hitako anie izay olana amin'izany mihina fa efa lan'ilay saka marobe koa zay engany kosako eno fa ary le vola aloha ahoany raha matoty ity reo efty anaty sakosy ty reto beby malalako reo zany ve zay soka tena ho tafita ihany le sika raha jery fa elany ela za mihitsy mahasady tapitra isavy zany ianao sy raja raha azoko tsara eny kiry malala fa angaza ihany fa ahoana koa mbola misy inona le tsy dada mbola miampy fiara katikatira tsara tarehibe fa izao atsika manokana indray zany efa niteny mantsaraja hoe etoany io dia zay anaovana azy tsara kosa zany zaiko aleo tsy amidy fa hovaina fotsiny dia ampiasaina zany misy sady volantsika koa rehefa tsy lany laninako tsy maintsy ho sabatra ihany tsy zanantsika ty raha jery vo roa taona monjy izy ity dia efa hisantatra ny arembe sahatra tsy ahatra mandrak'izay tsika fa zao aloha etsikeliko engely aloha ianao akipio aloha masinao fa mbola misy inona koa re raha jery akoatr'izay rehetraizay akipio fotsiny hoany masinao dia izao velaro ny tananao fa anolotra fanomezana tsara tarehibe reny vady malalanao hoe zay endray ariko zay indro zao dia airato amin'izay airato moramora andray tanao andray zany atsarana rojo marina volamena matevina be zany mihitsy dia sarina fo kely anankiroa ny haingony misaotra re raha jery tena fantatra ao mihitsy ny zavatra tiako tsy misy isorana kely beby vokatry ny atsemboako daholo anie reny eny re raha jery okzay okzay zany zanako zany mangina ny zanako fa inona ihany ary mahazo ny sandy maninona ny sandakely ny dady ty aleo atsonandray aloha le sakaka iny ihany mantsy ny mahay mampangina azy mimy nitso zay fa nangina dia tena mitaiza zazakely lahy zao rosely lasa mananjanaka ihany lahy kehitrinyko sady tsy nisy nentina andray koa nety za azy ty natahotra avokoa ny mpiaramonina rehetra dia tsy nisy netiny taiza fa mba iza loatra ary ny ray aman-dreniny dia nisoratako tamiko moa izy dia nataoko hoe santany anaranyko fa raha araka ny fandiniako azy aloha dia olona avy any Antananarivo any ny ray aman-dreniny ny akanjo teny akodiny mantsy akanjona zanaka mpanankarena avokoa tsy misy aty ambanivohitra fa any Antananarivo daholo fa nampon'izay nisy rojo volamena matevina ny saringotra tamin'ny lambany fono azy zany manam-porofo aloha fa tena olona mpanefefo ny ray aman-drenity zazy ty zay mba andrasako hoe tady azy nefa tsisy nipotrako lasa ihany zay ny roa volana eny tsy maninona fa efa vonona ny taiza sy andray azo tony ny zanako mandrak'izay azo manaky indrery sandakely fa eto fony dada tsy maintsy ataoko zay hitovinao amin'ny zanak'olona rehetra anakana dia mantra aza
Bonjour papa sy maman. Bonjour Letra. Aiza volia vidianako lasantsy ry papa fa ny hianatra ny efa tary miditra amin'ny fito moa tsy izay an'io. Mihinana aloha sakafo maraina ry toky a. Vita ho ako efa ireo vonindreo ve lesy ny sakafo dia tsy inana kosa lahy Ka tara ny ary papa sy maman e. Le mpampianatra any masika be. Dia mpampianatra masika very tokony tsy hinanana sakafo maraina. fa izy koa nefa izany mpampianatra izany ka tsy mahafantatra andrajery angazy zany no miseho masika amin'ny zanako ha Hita ho ako. Olona tsy ampiafiry akory izao izany miseho mampijaly anjanantsika izany. Zay indray nareo fa hanambany olona. Aiza ny lasantsiko fa makay. iny ary lesy dia mianara tsara kosa lahy Misaotra ry papa. Ary rehefa dioviny le mpanampitsika avy ny fiaranao ana. Tsy maninona na mbola tsy voasasany ary. Fiara tsy dia maloto koa anie io e. Zay fa mazotoana reo mivady. andao ary Dada Di fa ina koa tomanjo anao anaka fa avy taiza vao maraina ianao sady sepotra be Ory dada. mitominy mihitsy aloha ianao zay vao milaza zay tianao lazaina ka misy inny dina mahasepotra be anao vao maraina ity sanda Afaka dada. fa afaka ahoana e tsy azoko Ny valo zao maraina zao ny fanadinany. Afaka baka? andray zany ve anaka Eno a. Andriamanitra ao misaotra indrindra anao Tena afaka ry dada. ay anaka Sady mention très bien e. maninona tsara hoe Eno a. tena mahay anao anaka fa ahoana nefa nahafantaranao fa hoe ny valy zao maraina be zao ny fanadinana ka Ka sakatsika ny ry dada vao maraina dia efa namoa e. Dia nikitikitihan'ny noroko dia tsy navelana toro maraina. Noho ny vao namonitra anao dia ankizy maro be misaotisaoty mandeha jery valim-panadinana no hitako. zany Eno a. ary tena mahafantatra zavatra kosa nge mimira izany Dada ahoana zay anaka dia inona zany no tokony ataontsika? ka zany efa mba nampanatenanao hoe rehefa afaka baka ianao dia alefako hianatrana Antananarivo e amiditsika le zanako amiko aloha dia mandeha anao sanda Andray. zany e Dia dada rery ve zany mipetraka ato? tsy maninona zany ry sanda ianao anie rehefa fotoam-pialatsasatra dia midina ty ihany e Ka na zany aza ry dada. fa maninona ry sanda Toa malahelo aka. Tsy mahasaraka ny dada. Amin'ny fomba ahoana no amelako any dada rery aty ambanivohitra aty? Dia ahoana koa nipetrahako rery eny an-tany lavitra any? sanda fa ianao ve anaka zazakely olona efa 18 taona io vedy izy tadidio fa olona feno taona zany ary efa sokajiana olon-dehibe Eny fa za fotsiny ho antsy mahafoy any dadako. tena tia ty zazy ty marina ka miraiky bobe amiko izy za koa ty tao tsy mahafoy aziko nefa raha mba fantany mantsy Dada koa ary mba malahelo ako fa mimoto matika amin'ny fotsiny eo. Raha tsy zany ve mangano any toy izao dada? Za tsy andeha ka. tsisy an'izany sanda inona fotsiny ny antony anarana raha tsy hovitaina hatrany farany sady zany koa nge mba faniriny dada hoe mba ho tafita mihoatra lavitra na mitovy amin'ny zanak'olona rehetra ny zanany dia sanatria ve anaka ianao indray no amoatsampona Ao ary fandeha e. Sady za mihitsy koa no adala fa haika izy afaka mivezivezy atyko. ka zay nge ho ahy ka zao e efa miomana zany fa afaka telo andro dia anainga ianao sady antsoan'le dada toanao mipetraka any mba hitaditra ny toeranao any Ay, endry dada. Dia dada ahoana zay ry sanda misaotra indrindra dada fa mahafoy ny vola makarinanao noho ny amiko mihitsy ianao. ohatra sanda zanako ange ianao e adidiko manao zay atafitanao ka na andaniko ny fananako ray manontolo aza ny asoanao tsy maninona mihitsy zany zay aloha fandeha nondraka voly any antsaha fa efa miamitranga ihany ty ny masoandroko Tena mampalahelo ahy mihitsy ny dadako iny ka. Tsy mba nahangona ninina mihitsy izy vao lehibe nefa ankehitriny indray amety ny zanako mpianarako any Antananarivo. Eny alefa ezaka mafy
ary rehefa tafita dia dada no ampitaniko voalohany. Efa misakafo nareo mianaka. Ay tonga ianao. Efa misakafo re zay efa noverina efa alipodiana indray ianao anio dia tonga izay dia ninana. Eny tsy maninona izany. Ao mandray sary seza dia mba miara-misakafo sika telo mianaka. Ao ary misaotra. Ka tsy dia niasa firy izay androany ka. Tsarotra nikeo maraina manko le mpangalatra ny fampitadiavana eo malitro. Eniko tamin'ny vaovao tamin'ny atoandro totoko iny ry papa. Ay sady papa mihitsy nasambotra azy tena nanahirana anay mihitsy lesy izy inika. Dia mba ahoana re raha jery ny fomba ny samboranao izany mpangalatra kaikilasy izany tsy tena raharaha be ve? Eny tokoa. Azakazaka sy teknika maro samihafa tsy mora ne ny asana izany polisy izany olo ny firenena sy ny tanin-drazana izany izy mianaka. Fa ahoana ry papa? Mety misy ve ny hoe mpangalatra izy taloha dia tateoriana lasa polisy? Maninona ity fa inona koa no natonga ny lahany tany izany ka? Aza miteniteny foana rery toko fa izany koa ve dia mba izy? Tsy hay iza no mahalalako. Mety hoetiny anaritsaroana ny eloka vitany fotsiny mahapolisy azy. Velakeo aloha nareo mianaka. Mazotoa fa za koa sahalany efa voko lasopy niaraka tamin'ny rajako izay. Mazotoa koa ianao anaka tafandrimandry fa andeha atory koa maman aloha. Eny arako za rery zany no velanareo mivady eto. Dia andehany tokoa moa zany le zanako. Tena ohatrany tsy mahafoy azy azanyko. Nefa tsy maintsy andeha hikatsaka izay mahasoa azy izy. Dia mety mbola velona ve ny ray aman-dreniny sa tsy? Raha mba fantatry zareo mantsy fa efa tovavy be nge ny zanany ity. Sady tsara tareton'ny anjely mihitsy no mahay be, mention très bien. Dia andeha hianatra ny Antananarivo izy zao. Dia inona marina re no ataoko sao dia mba tokony hampahafantariko any sandamizay ary ny mariny. Variana be nge dady izany. Oe, manaitra koa ianao anaka ka efa vonona ry dada. Ay, efa reto avokoa ny entako rehetra. Ka alohan'ny andehananao ry sanda dia misy zavatra ambarako anao fantatro fa tsy maintsy alahelo ianao raha andrety zavatra ity nefa efa lehibe ianao zao ka tokony hahalala ny zavatra rehetra. Fa misy inona ry dada? Fa inona no miafina aminy? Mitony tsara aloha ianao dia nino fa tsy ampiovan'ininy amin'ny fifandraisantsika mianaka izay zavatra ambarako eto. Fa ahoana mitonio ahy ianao. Fa iova ahoana ny fifandraisantsika? Tena tsy azoko mihitsy ka. Tonga dia lazao ka. Dada kosa sahala amin'ireny laziny ireny. Tena mampitebiteby fotsiny. Tsy tena zanako ianao ry sanda. Zany fa inona koa ty ambaranao? Zany ho za ve tsy nihainy tsara sa hoe tsy tena zanaka dada hoana? Voalazanao anaka zany. Ndray ry dada. Fa iza zany no tena ray aman-dreniko? Fa tantaraiko anao daholo ny zava-drehetra. Andray ry dada. Tsy tena zanako marina zany Zany izy ry anaka. Dia sanatria ve ka efa maty tsy hitako mandrakizay intsony ray aman-dreniko. Indrisy mantsy. Oka izay sanda, oka izay.
ka zao ranomasy zao mihitsy no antony tsy nilazako ny marina tamin'izay ry Sandy. Okizay zany zanako zany a. Okizay. Misaotra indrindra dada, misaotra indrindra fa raha tsy teo ianao dia tsy haiko sy mety nanjoahatra izay. Sady tena nitesainao tsara ndraisinao sala amin'ny tena zanakao. Dada eny anaka, aza manava tsy ovy izany ny fitiavako anao. Fo maika aza hitombo satria tsy sapako fa tena raiky tokoa ianao. Zany ve anaka? Dada, eto viniko izany dada malalako izany a. Ao ary. Dia zao Sanda, tia misy rojo volamena izy iny. Oe, fahatsiarovana tany amin'ireo ray aman-dreninao e. Iny mantsy ny saringotra tamin'ny lamban'ny fonosanao tamin'ny andro nahitako anao e. Zany ve? Ary matevina be izy zany. Tena matevina dia matevina tokoa. Ary tsahako namidina dia tao anatin'ny fahantrana azy sika mianaka satria iny mba zavatra tokony heveriko fa hoe lovanao tany amin'ireo ray aman-dreninao e. Andray, misaotra betsaka ary dada. Eny ary. Dia zao mianary ianao tsara anaka rehefa tonga ny Antananarivo any. Endry dada. Tandremo sao dia hoe voarebirebiny ny zavatra hafa ny saina. Ary aloha amin'izay any dia fa sao dia tara fiara eto ka. Andao ary, andao fa teriko eny amin'ny fiantsonan'ny fiara ianao e. Oe, ary to tazomy Mimi ny ramonakandro. Ka tsy mahafoy ianao nge zany izy ry Sandy. Mimi Mimi, avelao aka. Fa ina koa ary ty atao Mimi ty ka. Hoento manaraka anao ry izy. Amin'izay koa ianao nge mba misy namana rehefa any. Ao ary fa entiko e. Ka andao amin'izay fa taraikitsika andao. Ortoka, mba mandeha tsara ve ny fianaran'ilay Katsoeny Treto aloha ry papa mandeha tsara fa no avy ny tsy fantatra. Otsy, fa tsy fantatra hoana ity. Rehefa miezaka lahy mandeha foana ioko. Eny e, zay aloha e. Kohinan'izay Indro taona voalohany iny ihany mantsy no mora fa ny sisa sarotra be avokoa. Ty lahy ty lesy, tsy misy tokony atahoran'lany amin'izany ry toky Iza kosa ry papa no misy tsy atao zany zao maiza fotsiny lahy mifandray amin'ny mpampianatra. Rehefa resahana ve izy tsy ho afaka foana lahy anao risorisy fe sanaty. Karaha zay ve ty no atafita maninona le tsy mety amiko zany ry papa. Ay ve ho tafita nefa tsy maininindra. Avy eo anao tao foana rehefa hiasa. Zay vao dokoteran'indrona raha mipanafody tsy izy amin'ny marary ka hamono olona tsy fidiny. Sady zany ane ry papa tsy mampanoso ty firenetsika ty manao kolokolo ny mpanambola dia tsy mety tafita mihitsy ny zanako mantsy. Eny izy matoa lesy tsy tafita dia tsy mahay zany inona koa ny idiran'ny mpanambola amin'ny fiainany manitra nefa anga tsy fantatrao ry papa. Hoe ahoana ka? Tsy misy noto milatsaka avy any an-danitra zany fa noton'ireo zaza manitra mahay reny ihany novidin'ny mpanan-karena amin'ny tompona andraikitra. Dia le mpivarotra noto zany ny diso satria izy mpanodikodina amin'izany fa tsy le mividy mihitsy le mpividy ny tena diso satria raha tsy nanatsany vidy noto eny izy tsy isy mihitsy ny fahavoazan'ny hafa marina aloha zany araka ny zava-misy ankehitriny nefa dia ny alika jamba ny taolana fa ny olona kosa jamba ny vola. Efa tsy rariny intsony ny fanararotan'ny mpanan-karenana amin'ny tsy tokony ampiasana vola ka zary misy antsana lehibe ny vahoaka malagasy. Ny manitra vao maika manitra trany, ny mpanan-karena indray me manana isan'andro ihany izy sy ny taranany. Zao lazaiko amin'azy toky tsy mila mianatra olona zany le ty raha te ho tafita amin'ny fiainany lahy. Toetra rehefa nilozany toetrandro zany any lahy zany azony lahy. Ndray ry papa zany noho izy tena mampalahelo raha mitovy aminao daholo ny mpitandro filaminana malagasy. Tsy ao aminao kory ka izany atao hoe fitiavan-tanyrazana sy fitsominana amin'ny mpiray tanyrazana zany. Lasa lavitra loatra lesy zany resaky tsika sela zany fa avelo hoanika reraka avy niasa koa fa ndeha tsotsotrany amin'ny efitranonay aloha ka lasa tena tsy resy doika amin'ny sain-dratsy mihitsy papa ka. Eny
tsy maintsy mbola iaika izy ny ray andro any hoe fahotana mahafatany tsy fitsinjovana any hafa indrindra moa fa ny madinika. tonga dia tanina riviany amarina aty zany ny trano itoerako. eny ampiaty-hevitra ray ity ka saingy ny olana fotsiny zao dia ty tsy mbola misy ninina. Efa nyteny any loha tata fa handrafitra fandrina sy latabatra ary sezakely izy dia alefany aty amiko. Somary miafiafy aloha zany riry sanda. Zay lambato aloha zany no atoriana. Lovisa vilany moa efa nitondra avy tany ambanivohitra. Fa tena tsy napoiziko teo amin'ny fiainako mihitsy koa ilay zavatra nambarany tata tamarianinika. Tsy tena raiko no izy. Araka ny fitantarany dia zaza hitany tao anaty ala tao sady feno raha no nanodidina tamin'izany fotoana izany. Fa ina ary ny zava-nitranga tamin'izany. Mbola misy mistera be eo amin'ny fiainako. Mino aho fa na oelana ho aingana tsy maintsy mbola ho fantatro ny marina rehetra. Ty rojona ampitondray ny dada aty izany mba fananana avy tamin'iray aman-dreniko. eny diso lasa lavitra loatra kosa ny saiko izany ka alelohan-damindamina dia akaina. Raha pitso mantsy mbola hitady an'izany akato izany. Toky mifoaza amin'izay toko mifoaza amin'izay fa efa tena toandro be ana izao ka zany ery mamoa mbola tia atory be ka fa angamo ianao tsy anatitra andreo atota taratasy hidirana amin'ny taom-pianarana manaraka ireo indray ianio ka eny tokoa sady voataraiky dia filarame ka ao ary merena dia mandehana amin'izay misakafo sy miomany. Eny rery mamoa. Zay le zanako ohatry ny malaelo azady azy zany nefa voaray andro izy ny tsy hitako. Dia tsisy anampinampy any latsony zany rysely fa dia peritra dery lahy manomboko zaoko. Lehibe mantsy sandakely angina rery ohatry ny taloha indray zany. Ary andeha mokomby aloha fa efa anao nangamba ry zalahy zany ka. Marina mafy raha tsy ho fereto toerana mbola tsy naleako sady feno olona misafotofoto be. Dia aiza ho aizeto ry izany département deko izany. Izy amin'ireto trano maro be reto. Za koa nefa tsy samantany fa toa zanaka mpanan-karena miaingitraingitra be daholo izay jereko rehetra. Dia ina reny ataoko kay fahitsaka ny kapako. Hoay azafady indrindra. Tsy maninona ka. Ohatray marina toa tapaka ary izany ko tezitra zao ndry tsy tezitra ka asiako paingotra fotsiny eo dia mety ka. Tena miala tsy indrindra ka za koa aloha maika fa tia misy vola hividiananao vaovao ka so dia manahirana ka. Tsy manahirana zany ka zany ny antony natapaka ny kapandry arono aiza ho aizeto ka izany département andeko izany. ry trano be ry
miakatra amin'ny ritoatra indri dia ao amin'ny loha no ny varavarana fidirana. Eny ary misaotra indrindra tompo. Dia mbola mamerina ny azafady any akita amin'le kapa. Zay fa mahazo to. Ary to reraka be ny ty lazandro toky. Eny tokoa ary aiza ny fiara ny to tsy nandre feona fiara teo. Na jamiko any amin'ny garazy any fa lany lasandro dia nandeha tongotra n'olo fa tsy misy vola ntsony taty amiko. Ndre fa nataonao aiza ny volany mempapa tamin'ny maraina ry toky. Tsy zany fa nahitsaka kapana ankizy vavy zay aho dia tapaka lizy dia nomeko azy tany le ray alina taty amiko. Nylaka raha tadiavinako naninona raha lavela tany dia nandeha nitsoaka. Izy tao ako zao ianao indray ty ny nandany ena nandeha tongotra. Ka rehefa manimba zavatra olona dia tsy maintsy manolo sady izy koa somary tsotsotra dia mampalahelo. Lahy aloha toky dia tsy maintsy mbola rarotin'ny olona lahy amin'ny fahatsorany lahy io ndray andro any. Zany tovavy zany zao efa nahafetsy an'lahy mihitsy raha kapatapaka nandoavany lahy ray alina ariary taminy. Tena zaza dala mihitsy aleoko zary papa no ararotina tsy zay anararota. Sady tsy nametsifetsy akoa izy fa zany ninjehan'ny eritetro raha tsy nanolo ny zavatra ny sombaiko sady zay manao ny eloka anery papa sy maman tsy maintsy manefa ny saziny. Eny lesy azy. Avela koa aloha nareo mivady fa andeha ho any amin'ny efitrano koka. Fa mba toetra n'iza loatra ary raha jery ny tafiny zanantsika iny. Dia aza mihitsy re raha bebiko tsy mba mitovy sainana amintsika mivady mihitsy ny zanantsika iny ka marina moa. Tia nampy olona zany izy miady fatratra amin'ny kolokolo sy ny afera-maizina rehetra nefa raha mba fantany. Ajanony ihany zany resaka zandry bebe aza ampatsivinao atsony ny lasa rehetra tany aloha tany fa rehefa tafita fotsiny aloha sika zay. Mandreraka koa reto fiara marobe mivezivezy aty an-tsena reto ka tsy mba misy filamenana toy ny any ambanivohitra mihitsy fa dia korotandava mankarary an-doha. Inona re zany ny ataoko loka Ohatry ary toy nanaraka Mimi fa manina ty koa ary ty sako ty. Ohatry ary laisazy izy teo. Aza hitako ka tsy tiany fa nakaiza koa azy. Andriamanitra iny fa lasa ry amin'ny arabe. Mimi iny ary misy fiara tena mifaty ny sakako marina. Andeha avotako ka. Mimi oy tena ao zany marina mafy. Ny anjerabe maty ary izy teo sa velona. Aleo aloha hivoaka hijeren'le tovavy teo ka. Kay ary to mandrangotra be ty sako ty. Ale Mimi avelao izy. Tsy maninona ve ianao? Etsy raiso ny tanako dia mitsangana moramora aloha Tsy maninona ka ny anjera kely fotsiny tena miala tsiny indrindra fa ay ve ny ry ihany ty fa ngay ianao mahafantatra. Tsy tatidiny sady ve fa iza moa tena tsy tsaroko. Za ihany le nanisaka ny kapandriny ray ihany ry tany akatso. Ay tokoa tena miala tsiny sy efa nanavitra n'le sakako teo dia saiki nampisy loza-pifamovoizana. Tsy maninona ka ay ve kasakandre le teo Ie ary masika be izy zany tonga dia ny rangoto ny tongotra. Fatany angambany hoe saika nandonan-dry Ie dia mbola miala tsiny amin'ireo rangotra ireo koa tsy ireo raha tsy mandeha rano tongotra se. Tsy maninona io ka tena azavady indrindra zay aloha fa andeha hitadin'le sakako mijanona kely aloha lasa izy marina. Andeha koa fa tangorona mipetsiny eto fotsiny.
dia amin'izay sakafo izy mianaka. Ho avy ramatoa, ho avy ry mama. Dia masto daholo ary. Andray ary matsiro kosa izy zany ko. Tsika ho tokony mba hiaraka mivavaka rehefa misakafo e. Aiza ve dia za rery foana no mba mivavaka mangina atao poko ato. Ka samy manana fombany io nanaka. Ka na izany kosa ry mama. Any le sy nianana fahazabe sermonina eo azy. Oay, latsaka ny sotroka. Aleo aloha alaina dia soloina ka. Hodry, ary fa maninona ny tongotra toky? To feno rangotra be. Ay toko moa mbola tsy nitantaraiko anareo mivady. Loza ngefa saika nandona tovavy tamin'ny fiara dia nirangotony sakany avy eo e. Nirangotony saka? Mahasika kely le sakany e. Raha ny fahazahoako azy aloha dia niary ho azy le izy. Mba hafa kely indray zany ko. Andao rangatsika mba iopo saka. Dray. Tsy ilaiko ampidirina ny tranoko reny a. Tsy tia. Biby tena alako. Dray saika nanapitra ny haikoko. Fa saika nanapitra ny papahoana. Zay fotsiny lesy a. Tsy marina le zanako efa ho roa volana zay no nandehanany tany an-drenivohitra tany nefa dia sady tsy niantso mihitsy izy mba nilaza zay vaovao misy any. Ary maneno zany telefoniko zany. Tena isan-dakosy tia miantso tika. Allo, manao any dada? Manao nanaka. Salama tsara velony zanako e. Salama tsara ary dada. Fa somary sahirana kely fotsiny teo dia tsy nanam-potoana ny antsoina ny dada. Ay, dia manahoana any ka? Inona ny vaovao any sanda? Ny vaovao mahafinaritra toy izao a, afaka tamin'ilay fanadinana fifaninanana. Ay kosa, tsara be zany ka. Manomboka amin'ny herinandro izay no mianatra dia afaka 3 volana hono no isy fanadinana. Zany hoe afaka 3 volana any ho any aho zany vao afaka hitina any ambanivohitra. Tsy manino zany fa ataovy tsara aloha ny fianarana any. Ka zany malahelo any dady sady mangina be aty. Fa mangina ahoana koa e imimia rehefa antro. Eny miminy manaraka amin'izay alehako foana e. Fa na zany aza tsy mbola tsy zatra le mipetratra ery mihitsy aka. Ka tsy maintsy mbola ho zatra ihany ianao rery sanda. Eny fa zay aloha ry dady amin'ny vaovao aty a. Miantso ihany aho fa zay fa lany ny fanako. Eny re anaka re. Mahazo to dia mahery zatrany e. Nandritry ny 2 volana zay ny tadiavako n'le tovavy kely iny nefa tsy nety hitako mihitsy izy. Makeny akatso isan'andro eny nefa tsy nety ny fanina taminy mihitsy. Akoatr'izay ny verimberina teny amin'le tsena nandray sora nefa tsy hitako mihitsy. Mba te hifanerasera aminy any nefany, mba te ho namany, mba te olo tia mihitsy raha zay ny tena mariny. Sarotra aloha mandainga fa mitebo azy ny foko. Mahatsiaro babony zany ny fanahako. Tiako izy nefa indrisy fa tsy nety hitako tsony izy. Fa mba izy ara ny anarany dia aiza izy no mipetraka. Mahafatifaty ahy izy iny ka. Ary tena variana be ange ianao zany toky e. Maninona hoy mama? Jereko, tsy hainao akory ary zay zavatra ambarako. Variana be ho ahy ianao. Tsy zany ry mama fa misy zavatra mampiasa ny saiko. Zavatra inona zany mampiasa ny sain-janako zany? Tsy haiko tsony hoa le tovavy kely zay e. Nefa za ty ahita azy mafy. Ty resaka amin'ny mihitsy e. Sahala manimbona azy zany ary mama fa tsy haiko izay manjo ahy. Ka mazava be ange zany toky e. Tianao izy.
sa diso ny eritreritra dia tsy haiko tsony rery mama to tsy haiko io no mamaritra ny atao hoe fitiavana dia sanatria ve indroto amin'ny fiainako ihany no nahitako azy aza morakivy izany tsy maintsy mbola hifanena foana nareo Allô eny letsy dia zao efa voaraiko le vola ka dia zao hoe eno tsara aloha letsy sy eno tsy misy mifamitako zany ka fa enoy ho avy any anao sarika ampandrinanareo any zay rapitso zany hoe tsy tokony atory eo nareo eno mila mailo tsara koa tonga dia mitsoka mihitsy raha tsy te ho tratra letsy ampitombo ara ny volako dia vitako zany 10 millions mihitsy aloha vao miresaka ka zay zany fa miandro ny vola avany am'lahy dia tadiavantsika fika io mahazo tombony mihitsy alara jery amin'ity polisy volery ty sady piasa mpanjakana no mahazo vola isaky misy afera za kosa aloha mahay miasa tsy efa 3 taona zay nanaovako afera nefa mbola tsy tratra mihitsy mahafinaritra ny fiainana ka tena mahafinaritra tena tara marina efa mivalo latsaka 10 nefa izay mihitsitra mivalo sady fanadinana andriamanitro ho vitako 10 minitra ve io lalana lavitra be io tena zava-dozy ty izay avy ho tsotafiditra tsony mahampalahelo akory zazavavy ry zany ka miezaka ny miazakazaka izy nefa tsy mahavita matahotra no tarangambany ohatray fa tsy izy mihitsy io aleo aloha atsona miakaraka ihany tia indray le tovolahy tena andeha akatra ty amin'izay tsy taraka miakara ingana avatarindry ao ary mba ataovy mandeha aingana raha mety ry sefa tena fanadinana izay any io andao ary ty aloha misy rano raha isotrandre dia iny koa misy mosoara fa tsy mboka bindry izany misotra indrindra raha midina amin'izay ve fa tongotsika misotra masto mirava amin'ny firy adondro mahafatifaty tsy voavaliny tsara koa mifanotaniko fa matahotra ny otara izy adondrony andrasako ety iny ranga mandritry ny adondroa mino mantsy fa afaka adondro izy zany no mirava tena milamina tsara kosa aloha ny fiainana zao ka tay tsy misy mahory ny vola miaotra lavitra no izay ilaina azy ny vady manaja tsara ny zanaka moa dia zay efa lehibe 2 taona sisa dia tafity le ry ny afera rehetra hatr'izay tsy misy arakaraka fa tonga dia vita avokoa ankoatran'ilay tany matasondray taony ry tray raha n'izao marina moa zany no hoe mbola velona tapokany ilay zaza tamin'iny dia mba ahoana ngamba zava-dosa fa izy ko ve moa dia ho tonga ty Antananarivo any ambany voatrany any no sazasy ary lary ve sa vavy ny zasy iny inona koa rangany asako saina amin'izany ahatra tsy misy tikan'izany ko
mariny ary izy. Zay ve dia mbola tsy morava nefa efa adiny roa zay. Iny kosa kaika. Ohatry tena ny andry teto mariny ty tovolahy ty. Aleolo moa dina fanina ka sao dia tsy zany andrasany. Ohatry ary to lasa. Aleo enjehana ka. Ndrimy no andrasako eto e. Fa maninona no andrasany se? Ka afaka miresaka amiko vendry. Eny raha mety. Ka ao moa atsia, ao moa. Eny to ary nyresaka se. Dia eto ve tsika no hiresaka e. Tsy aloha mipetra itsy amin'ny zaridaina itsy. Ndao ary. Fa ina ary ny zavatra ambaran'ity lehilahy ty amiko. Fa hono iza ny mba anarandry ity e. Fa nytany anarako ve ny resaka ataonao amiko sa inony? Tonga dia lazaoro se fa zany mbola maika e. No narery ao an-trano ao ny sakako fa adiniko ny nanome sakafo maraina azy. Fa Sanda aloha no anarako e. Ay, faly mahafantatra kely Sanda. Ny aky tokony ho anarako tsy zany aty fa hoany zany efa miteny an'se hoe maika be e. Ary aza masika moa e. Tiako kendrery Sanda. Maninona? Sahala amin'ny adala. Ndraiky io se. Adala amindrihaka ary Sanda. Mandainiko se. Ahoana moa no ahafahanse mity olona tsy fantatra? Sa tsy hitako koa ny hoe izay olana amin'izany e. Na dia ase na tsy tia dia tsy ataoko ampiova ny fiainako izany. Dia ahoana ary mivaly tenindry e. Valy teniko? Ka tsy hitako izay valiana amin'izany ko. Izay aloha fa mazoto se. Aza mbola mandeha aloha e. Avitsolo ny tanako fa aza tazomina. Kay. Ary maranitra be zany ho andry izany. Jero fa feno rangotra ny tanako. Oay, azafady. Zay fa veloma. Fa kely ny tovavy izany. Saiza koa ary ny saka iny. Efa hatramin'ny atoandro izy ny tsy hitako. Sady tsy ao an-trano tsy aty an-tokotany koa. Aza hitako marina ka nisy nangalatra e. Sady mety lasa lavitra mihitsy izy zay matoa tsy henoko ny feoany. Dia ahoana re e? Tena very Mimi. Tsy fomba ny mihitsy aloha zao tsy mody zao e. Efa ny 10 alina nefa zao. Ndeha atory aka. Sady fetsy be iny fa tsy maintsy tonga eo rapitso. Mandreraka na biby. Tena loza ty marina moa. Tena loza ho mbola tsy nahita famonoan'olona tamin'ny abobena toy izao ara jery. Tena mampalahelo. Andray marina dia maty tokoa izany raja. Namako akaiky. Namana mahatoko sady tsy mahafoy ahy mihitsy. Mahay sary miomina rajery fa efa izao ny lahatra. Tsarany kosa izao e. Aiza ve dia tena potipotika tsy fantatra intsony hoe olona izy. Ny taovany aza moa dia nivoaka avy tao anatiny avokoa. Sady jereo ty raha miparitaka eran-trano e. Tsy manaiky an'izao raha be mpifaly tsy maintsy ataoko mahalala ny anarako izay nanao an'izao zavatra matsaviny izao namako mba hanandramana ny vonoina. Ataovy mahita mihitsy re rajery. Tsy petrapetra-potsiny amin'izao aka. Zay mihitsy. Iantso dokotera may mihitsy dia anampy amin'ny fitadiavana marina rehetra e. Zay. Maraina
zanako nohidina te matasoe efa malahelo azy mihitsy ahy zanyko nefa tsy vitan'ny alahelo ny fiainana fa tsy maintsy misy ny fisarahan-toerana mba hitadiavana an'izay maso aloha asa zay raha mba nanao ahoana ny fanadinana nataon'ny sandatany eny za aloha matokony fahaizany ny zanako iny ary andeha hitsangana amin'izay andeha amoko ny omby any antsasy hanondraka ny volotra Zary Mimi efa marainy tia ny andro nefa izy mbola tsy atriany andreraka koa zany ka fa nisa mampiasa an'izay koa zao dia le tovolahy manaraka iny foana isaky nitany eny Ankatso hitoko no anarany fa tena tia marina ary ve izy iny samy manatala fotsiny okey fa inona koa no izay toko amin'izany tandremindrerika alasanda mety alatala eo dada mantsy efa tsara hafatra mihitsy hoe mianara tsara ry azavariana amin'ny zavatra fa sady ny tovolahy aty Antananarivo aty ho ny enjana be raha nimba zanak'olona koa eny mbola hita eo izay toyiny ary mba nanahoana ary izay dadany dia tena dadako tokoa moa zany tena dadako izy fa tsy misy an'izany hoe tsy dadako zany raha tsy nisy azy anie zany dia mety efa maty aho ohatr'izay Mimi oe ary toa miosindra be Andriamanitra fa avitaiza ary ty saky ty savy ny aza voalavo nefa ny tanany sy ny tongony tena miosindra fa ny vavany tsy misy ahoana kory zany ohatra ary noana izy zany tonga mantsy dia mihinana an'le nitolatrondro zao manaporofo fa tsy nohaniny zay zavatra tany fa mivonoiny fotsiny fa taizy Mimi biby koa moa dia tsy miteny na dia ho anontaniako injato sy arivo eto ariko tena na tsy fampandro azy ny saka tsy maintsy ampandroko Mimi avy eo ka marikoriko be mijery azy andreo raha amin'ny tanany sy ny tongondreo ana aloha Mimi sakafo dia avy eo sasana ay tonga papa tonga letsy fa ahoana izay mianaka zao efa ny andranao mihitsy vao isakafo tsy tokony ny andry anareo fa za ne somary taraika androany mbola ny fanazavo izay antony nahafaty andrahady izay sy ny dokotera ay kosa dia ahoana ondro papa angatsy loza fa ahoana sady tsy nisy ninninina azo natao fa biby ono namono azoko fa biby ahoana ka izay mihitsy zao no mbola mampanontany tena anaiko satria tsy niana azy le biby tsy nahitana rarakivina dia kely azy fa rangotra maromaro no hita tamin'ireo vatany mbola azo mijereny rangotra dia mety ho biby iny zany ry papa za aloha mino fa biby lehibe le izy raha kely mantsy tsy afatolo zany mihitsy tena ahoana nefa tsy nivony varavaran-drahaja tamin'izy matika zany hoe raha biby lehibe dia taiza izy ny niditra mba aloza ndraiky hitranga raity ry papa tsy maintsy isambotra an'izay biby izay zany nareo mpitandro ny filaminanako ka tsy maintsy zany no atao lesy eny mbola fikaroana be aloha ny atao amin'izany ary andaotsika kely mianaka isakafo fa tena naona misy ako ndao ary manao ny sanda manao ny toky
Sambasamba mba nahitandry mandeha milamindamo mandroany fa avaizindry zany. Afy nanao fanadinana. Androany ny farana ny fanadinana anay dia mba tsy mirotoroto tsony. Zany ie ka sao dia mba afaka miresaka kely amiko arindry sa mbola maika ihany ve? Tsy maikaka sady no koa ny fotoana ahafahako miresaka aminao fa andehitina any ambanivohitra rapitso. Zany ve? ie eny ka raha sitrakindrera dia ndotsika andehandeha dia hoentin'izay aiza? aiza ny tiandry? Za zany misafidy. Ndray zany dia akato ny endriny raha van'le tsy kely misy fandaingana mba mantsy ty tovovavy raha tika. Ohatra ary tovariana be ho atoky fa misy inona ty amin'ny endrika? Tsy misy ninina ka aizintsika anao ndehandeha ary. Andao ary hoeto any amin'izany tsimba zaza zany afa mbola tsy tany. Antsimba zaza ko raha tsy zaza kely aky. Fa inona no mezansehan' izany? Any tiako fa rehefa tsy any dia za tsy andeha. Ao ara fa hoetoko anydry fa biby marobe fotsiny aneno any. Ka izay mihitsy ange ny tiavako aziko. Te hijery sy aka sary miaraka amin'izany biby izany te hilalao hiaraka amin'izay saka any maninona ary sanda? Zay dia andao andeha raha andeha ihany ka? Andao ary ry ny fiarany entiko dia ndaontsika andeha ary. Ohatra angamo tsy menamena kely ny fiara fitondrantse toy ny vao katikatira maintimainty be sady matahotra fa jereo fa hatrany fitaratra azo atao maintiko. Fiara fitondran'ny papa io akia eo alohany etsika no hipetraka fa tsy hoe anirina akory. Andao fa aza matahotra zany sa ve mihevitra hoe mpamono olona indry? Ny aya tsy havanana ko. Eny fa anao nanao raha vitan'izany fa andao ary andeha. Andao ary ndry ty masika. Ie za masika mihitsy. Tena tamana any le zanaka nazy izy hoe hidina rehefa vita ny fanadinana nefa hatramin'izao izy tsy mbola niantso any. Eny mety mbola misy hoe zavatra manahirana kely azy koa ngambanika. Matokony fahendreniny zanako ny aloha sady efa olon-dehibe koa le sandy mahalala an'izay tokony ataona. Andeha hanome fotsimbary an'ireto akory reto aloha fa lozako mandefa vinany eto fotsiny ka. Ty amin'ny toerana mangingina be aty ve ny tranondry? Ie fa mangingina hoana? Mangina ka zaho aty anaty ala ty izao mihitsy nge ny tena tiako fa tsy mety amiko sy ny sakako le toerana maloto tontolo iainany. Marina aloha zany fa so ihany loha fanaterin'izay enjana be mantsy le mitady fiara hodiana. ka tena tsy nety tamiko kosa aloha raha tsy nanatitra andry zahay. Sando ahoana ary se? Rovina ihany akely mba ho valindry le fanontaniako tamin'iny toka tiako koa ianao. Ndray tena marina ve zany? To tsy mino ary sanda? Tsy mino? Ao ary mamy. Mimi Mimi io ny namako olo tiako mantsy. Oty masika be ny izany sakana izany jereo raha tsy rangotra gotony be mihitsy ny fiaran'ny papa. Way eny tokoa. Mimi apetrao. Mimi maditra manimba zavatr'olona tsy.
vahalalànina saika ohatran'izao hoe biby inona ny namono andrahaja. Olona lava ranjanana be nefa matinovonono biby. Tena mampiasa ny saiko zao zavatra zao ka. De tena maty tokoa zany le izy rahaja. Tsy mampinoaka de tsy ananamana intsony koa ave zany le izy. Fa sakan'izy akoho ary zany manenonenao tokotany eo zany. Ambony 10 alina ve de mbola izy saka andehandeha ihany fa mety saka voahidiny tompon'ny tany velan'ny trano tany zany ko. Nefa ety amin'ny manodidina ety sahalany tsy misy miompy saka. So sanatria ka saka avy namono andrahaja sady fenondrangotra sahala amin'izao amin'ny tanak'izao anie ny vatany. De sanatria ve ka le saka niady taminareo lava 20 taona lasa zay tany Matasoa no tafakatra aty Antananarivo. Tay zava-doza raha izany misy mety mivelona zany le zaza tamin'iny ko. Ohatry dada isanda kely ny dada marina. Ndray tena salamy reny efa 100 taona reny tsy nahitako ny dada. Zany ve? Etsy aloha finoko mihitsy zany zanak'zanitra. Dia ahoana? Salama tsara dada. Ina aloha vaovao nandritra izay ela be izay. Kinona moa mba vaovao ty ambanivohitra ty. Zao mikarakara fiompiana sy fambolena zao ihany sy sanda. Arono anaka. Ahoana zay ry dada? Fa nga tsy nentinao le saka no ohatrany tsy tazako nge. Ka efa mibataiko mihitsy mimi fa tsy nety. Hafa izy le midongo manaraka reny fa tamin'ity mitoraka ity izy tena tsy nazotona nanaraka de najanoko. De ahoana zany ny sakafony ihany ka? Tsy olana ny amin'iny ka. Efa nasiako biscuit sy kakape jaune paritaka be de be ohatra de reny no haniny rehefa noana izy. Sady za koa nery dada mety 3 andro fotsiny fa raha faela no mijanona aty fa vetivety ihany tsina de ivaly ny fanadinana anay de fa hiditra amin'ny tapany manaraka indray ny tom-pianarana. Kosa? Ie. Ino ary mba nananaona aloha le fanadinana vao natao teo e? De asa aloha zay ovaly fa tao mba haiko ihany aloha izy tao e. Eno ndray kove moro sandany tsy hay tsy fa agagany zany. Ary andao aloha hiditra any an-trano fa misy sonjo tokony hohaninao e. Andao ary zay mahandro anikotrana kely zay mihitsy ny tena tsy afoizako any dada. Mahafinaritra kosa aloha mipetrapetraka eto an-jaridaina eto ka. Mandrivondrivotra rotsorotsiny fiamboro kely eny ambony hazo. To mampanembonembona zany volonandro zany ka. Raha mba teo zao sandra fa tsy nandeha nidina tany ambanivohitra de nandehandeha zay ohatr' zao. Mba tiako izy ka. To miraiky-po be amin'ny sady nefa ny vao 2 andro monja zay no niarahanay e. Fa inona raha ny tena hitiavako azy iny? Tena babo ny tateraka. Izy kosa aloha tena tsara tarehy sady tsara bika. Fa ny hitako hafahafa eny aminy fotsiny zao de tia izy manana toetra sy fomba hafahafa kely tiako. Sahala manana toetra saka zany rainay. Sarotsarotra mipiano ny mizarotra zany nefa tsy maninona fa maika aza hitiavako azy. Inona ko ary ty mikikika tsy misy atoriny ty raha jery andraso no fa sahala amina eny feona saka zany ateo raha beby matoriry efa malonofy angamba ianao ka
tena mbola tsy natoy mihitsy teo fa rendremana fotsiny kosany ehe matory fa sakan'olona avy ve natao manaitra toy izao e zany ndray le izy aminao eny tokoa fa sakanizy zany asa sady salany ato antrantsika mihitsy ane izy zany rajery ary eto raha matoy ijiro aingany ianao ary fa maninona ary ianao magovotra be toy izao raha matoty koa matahotrako hoe fa maninona ahoana aingany ianao fa inona koa ny atahoranao saky ohatra ary to feno rangotra saka ny rindriny efitranotsika marina hoe eno tena efa rovotra be koa ty mahalabariko ty zandro zany ve ka azanaovana aloha ary fa aleo zairiko vetivety ty ary fa ihany nge le tokantrano misy vehivavy fa tsy mba misy lamba rovotra zany mihitsy ka dada kosa ary ve de tsy karakaraiko de tena ohatran'ny hoe raisy zanaka marina moa zany tsika ie mihoatra lavitra noho ny mpianaka rehetra aza ny fifankatiavantsika mianakako fa hony tokoa ary dada ahoana zay ka de dada marina avy eo azy zany tsy mba nanana vady aman-janaka talohany nahitany dada ndry ary to mangano any be ny ranomasony dada fa maninona azavady ary nampalailo any dada le fanontaniako teo hoe mba ranomasy telatsaka fotsiny reny eny aleo fa hovalioko ihany ny fanontanianao ry sanda na de mampatsiahy fahoriana maro aza nanambady koa anaka ary tena vita mary azy milolo voaly sy nanetriketrika tokoa maro no anaran'le tovavina laiko vady tena tsara tary tokoa izy io ary ny tovolahy teto an-tanàna aza tapitra ny tsiriritra azy avokoa saingy za no anotokana ny ekenina akazo vady lamina tsara ihany ny tokantranonay satria rehefa tisiny manina moa ny fanojo de anjara sy lahatra efa voatondo zay marina zany de ray volana ny vadiny zay no nitoejazy mary tsy nisy nahory tamin'izany satria ny fambolena sy ny fiompiana ny roborobo ny fitiavana tsy nety lany mamy tao tokantranonay ny zazakely efa nandrasanao tonga fotsiny sisa fa efa voavidy avokoa ny fitaovana andraisana azy rehetra nefa indrisy mantsy nisy inona ary dada maty tampoko maro vadika andray ary le zazakely ahoana maty no nton'ny any kibony any ndry tena mampalahelo loatra ny tantara-piainanao ry dada atreo ihany ny fahoriana satria ray volana monja taorin'izay de nahitanao ka nanomboka teo ny fahasambarako satria zazavery ianao ary za kosa nitady zanaka marina tokoa zany aza manafa dadako mandrak'izay ianao ninona zava-nisy tany aloha tany koka aloha fa misy miantso allo manahoandry to tsy miantso mihitsy inona ny vaovao ahoana tsy misy eniko mihitsy lesy aleo fa rehefa avy eo miresaka fa ahoana tsy azoko mihitsy anie zany atolo izany fa izy zany anaka itoko rery dada itoky fa izy anaka zany tovolahy zany ohatrany mbola tsy nitantara zany tamiko ny ianao eny mbola tsy nitantaraiko tokoa nefa raha ny tokony ho izy zany anaka tsy hoe ibedanao zany efa fantatro na ny fomba firesan'ny tao anaty telefonina fotsiny aza zany olo tiako zany ry dada ay itoko no anarany lehibe ihany ianao anaka sambatra aloha fa zao ry sanda mitandre mavatana anaka de maiza mitondra tena tsara eny mahatokony fahendrenao dady eny ndre ry dada faly be afa tsy mibedesiny dada tsy ibedy anao am'resaka fitiavana mihitsy ary sanda ny fitiavana nika voajanary eo amin'ny olombelona ary
tsy tokony ho fefena tsy azo ranana mihitsy manameloka an'ireny ray aman-dreny nibediny zanany tsy araka amin'ny olo tiany ireny ahy dia mbola tanora mantsy ny olona ray tokony safidy tsara zay tiany izy mba ho anjarany fa tsy fahamezako anao kory tsy midika hoe ataovy zay tianao atao fa mandrisika anao mba isaina tsara manoloana ny zava-drehetra endry dada dia mahaiza mandanjalanja tsara ny fianarana sy ny fitiavana fa reo zavatra roa reo zany ny tena antoko ny fiainanao manontolo eny tompoko fa izay ihany ary sanda mbola tsy tonga hatramin'izao eny izy kosa aloha efa nanafatra hoe somary tarakiraiky kely fa voavy tany ambanivohitra mihitsy ohatra fa tanan'iza koa ary zany mangatsiaka be zany zaho dia tsy fantany io ndray marina ay kosa kay ka le malalako vevery lafa iza ndraika ary vebe tonilaka eto mipetraka dia ahoana lesy ary manja kely enindry izany sady tsara be ny rojondry ohatra ary fa inona no mampiseto andry tampoka teo ka mieritreritra ny fiainako a lesy dia ohatry ny malahelo kely fa malahelo ona koa fa misy olana angamy malalako sa tsy misy ka nefa to olana ihany zany rehefa atao ny fandiniana ka to tsy misy azoko mihitsy ny izany zavatra mbarandry zany aza vao tsara ka amin'izay mantsy mba afaka manampindrea raha ohatra ka misy azoko anampindra eno tsara ry fa ho tantaraiko dia zay ny tantarako rotoka malahelo any efa tsy misy azoko atao soa ihany fa teo zany dada ny taiza fa raha tsy zany dia tsy haiko tsony satria ndray aman-dreny kasa tsy fantatro hoe maty sa velona ndray aty dia tsy misy marika mihitsy zany namatorana ny terana nisy azy ireo tsy misy tia rojo anaovako tio dada no mety andray aman-dreniko satria tio ny faringotra tamin'ny lamba ny fono sady tsy misy rojo mitovy tefy amin'ity mihitsy ka raha izany tehirizy tsara iny zany sady misy marika kely amin'ilay volo ao soratra hoe ay fasy ve mety ireo ngamba ny anaran'ny ray aman-dreny mety ireo tokoa ngamba ray aman-dreniko izay tsy hitako mandrakizay sy tsy mba fantatro tantara akory aza manaky lery sanda fa za sy ny dadaliny mbola eto mbola vonina nome fitiavana be dehibe andry zahay sady na ho ela nao aingana tsy maintsy ho fantatra foana ty ny mpanao ratsy tsy misy marina tsisy eo zany eny kely lesy mifanantenako rotoka raha ny amin'ny fahafantarana ny olon-dratsy efa 20 taona lasa ane izay no nahitany dada aza manary tokotoy izany akely sanda Andriamanitra ny avy-petraka fa mba mifijery eny sady mpamosavy mandeha alina tokoa aza moa misy mahitako sady zao za koa kivonina ny anampy indri amin'ny fikaroana ny olon-dratsy dia amin'ny fomba ahoana tsondro tokony ahafahana mikaroka ny olon-dratsy tamin'izany fotoana izany nary zareo ary ve tsy efa maty ka rehefa maty izy zany dia efa manefa ny sazy nataony any amin'ny afo be ka fa raha mbola velona kosa dia tsy maintsy jinja ny zena fafiny sady ny papako ny kely sanda mpitandro ny filaminany zany mino fa mandrehan'izany tantarany izany izy dia tsy petrapetra-potsiny amin'izao sady efa haindry zareo nitetika sy ny mpakahetina mikaroka ny olon-dratsy zany ve way mba iangavio re izy na dia tsy ho saziana ary izay nahavanin-doza fa mba tiako fantatra hoe mety mbola velany fa reny ray aman-dreniko sa tsy eny tsy mahalalako
fofona ranomanitra tsara be ny ahy zany ay fofona ranomanitra maman zany ka ay toko moa andeha hamonjy lanonana any ampiasan'ny papa zay telo mianaka anio andeha mba hiomana koa sao de ilozan'ny oletoka be toro maso fotsiny zaho fenao ry toko vo mifoa ary mandeha anina moa manangana fataritsika ange ay marina manjakely ny maman zany ay ve ty maman ty mbola mitana be toy izao angamo maman everiny lafa efa antitra ka sady tsara be le robe mifanentana tsara amin'ity rojo ty ay marina tena mitovy be amin'le rojony sandy izy zany eny tokoa ary taizy maman no vidy an'iny rojo tsara tarehy be iny to zay mantsy vo hitako nanaovan'ny maman izy iny ko fanomezana tany amin'ny papanao re ty efa 12 taona lasa zay ty nomeny aho fa zao vao tsaroko hoe ay moa nisy an'ity tokoa ay fa iny ty ataonao raha bebe apetrao iny rojo iny fa tsy ilaiko manao an'iny ianao anio ody de atao inona fotsiny ty raha tsy anaovana ka apetrao fa nahoana moa zany maman raha mipapa tsy hanao an'iny rojo iny ka milo fa tena misy antony zao zavatra zao aleo aloha motosokerina ka iny kosa nery papa mifanentana tsara amin'ny akanjony sady amin'ny lanonana mihaja tahaka zao no fiambozonana azy reny satria rojo volamena matevina ka hita ho anakako raha te araka amiko ianao ry bebe de ajanony iny rojo iny zay ihany ny fantatro fanahoana kosa ry papa iny ve mba safidiny ravahana de tsy avelanao izy sa ve misy antony manokana kosa teny tsotrany ahy apetrao iny rojo iny sady misy antony manokana koa lesy no tsy amelako azy anao iny anio satria maro loatra lesy ny olona amonjy lanoana ka atahorana sao de very ny raha tsy mantsy tsy kely lalana sady tsy laiko manao an'iny ianao raha matoty raha tsy hoe hovainao misy angano tefin'iny rojo iny de zay hafa endray ariko tena lozy ty marina me maloto ny saiko manoloana zao zavatra zao ny tiany rehetra zay nambaran'ny papa moa de mampiteraka ay amafy atopoko ary lasa koa alary toky miomana fa tsy lozany lahy mianahany eo ny fotoana mandeha ihany ka tena misy zava-dehibe tsy maintsy ataoko indray rery papa sy maman any ampianarana ihany de tsy afaka ny andeha ay ka tsy maninona ka andao zany raha matoa andefa taraiky eto tsika ny fiarany lany entinay mivady iny mantsy ny tsaratsara endrika fa vao nividinako mety dolo zay oetin'ny papa ndao ary zay fa lasa izy mivady atony nampirima maman an'le rojo teo aleo aloha jerena mihitsy sao de ny maso kosa ny mandroroka de tena mitovy tsy misy analana sy anampiana le rojony sanda mihitsy ty rojo ty na le soratra hoe ay fasiviaza de mitovy fa ahoana ary zao de raha i papa nanome a maman ty rojo ty de maninona ny tsy nataony hoe airasy be satria zany no mariky ny anaran'izy mivady de inona koa moa ny antony tsy amelan'ny papa ny maman hanao an'ity rojo ty iny masom-bahoaka tena misy zavatra tsy mahazavy zao ka de sanatri ve ka sa mety le any sanda ihany ty fa namidiny ohatra fa tsy nanam-bola izy tsy fantatra koa nefa raha izany de inona reny tokony ataoko mila tony tsara aloha ka de ajanoko tsy ambarateloko asa am'ireo zao zavatra zao tsy toko teny faratra amin'ny ayahako aloha raha tsy efa manana porofo mazava ary aloha ndeha ho any amin'ny sanda fa anao inona rery atao trano ato fotsiny azaka fa manena to tonga ty ala
akia sany ao aloha bizoe ao Mimi atra ary totezitra be indray re Mimi io indray ty saky ty fa manondrana marina rangorangotony be indray ny fiaranao Mimi mipetraka eny tokoa Mimi mipetraka Mimi miala alio velesiko mihitsy fa tena maditraka fa inona koa raha ny tsy tiavany saky nyty fiaran'ny papa ty tena tsy azoko mihitsy nefa rehefa le fiarako netoko dia tsy ataony minindra ary ndao mandrosoa dia any antranontsika ny resaka andao ary dia ahoana ke inona vaovao zao nangingina sady nalailo any lavoana zany ary mivaovao koatran'izay ary tsy misy oay misy mantsy hoe ahoana ho avy aty dadan'io mety efa ho avy mihitsy ary izy zay zany ve ino dia hitany dada koa zany aliona ie hitady masom-boly tsara ty Antananarivo ny izy aiko sa ve mahafinaritra ke zany Sando ahoana malala no mety isy fetrany ve ny fitiavan-dry tsy izy ka ninina na roviana ary naiza dia fona ny tianao hatrany tena sanatry misy olana lehibe na eloko sarotra vela aza otre fa inona koa mahatonga ny lahantany an'izany ka mba tiaka toky amin'ny rifotsiny aty ay ve mahazo matoky tsara re lahy odiny ato ody zany dada fa tonga mandrosy dada isandakeloko daty manahoana tompoko manahoana se tonga solo dady izy ry dada nitoky olo tiako ay zany dia faly mahafantatra ny sia zany ko za kosa letsy no sely raha ny sanda za koa faly mahafantatra anao ry dada dia ahoana ry dada inona vaovao dia zao mahita ny zanako lahy zaoko inona moa alealoha andeha hividy kafe sy mofo fa anao nary zao dady zay fa avelako vetivety nareo mianaka dia ahoana anaka zao rery dada zao faly miona aminao zao eny ka efa nambarany sanda tamiko ihany ny fisinse fa zao moa zany vao tena hitako faly tena faly efa lehibe ihany le zanako enona dia tena nanana fikirizana tanteraka mihitsy ianao ka sady mahay mantsy sanda no endry mideranao mihitsy tamin'ny fitehirizanao azy fa efa fantatry sy hoe tsy tena zanako zany izy iny efa nilazainy tamiko ka dia nampiazo mafy tamin'ny fitadiavana an'ireo olon-drasy mety namonony tena raisyreniny ahy nefa toa mbola tsy mazava tsara miko le tantara ka le izy angery se tsy de nisy hoe tantara be firy zany hoe zao mifandehan'le izy ndray ariva fotsiny tokony teo eo amin'ny tamin'ny 7 ariva teo sendra taraiky tany atsaha dia andeha hody na eny feona saka dia niveriko fa hoe kary vetivety indray anefa dia na eny feon-jazakely mitomany zany ve dia rehefa narahako moa ny feo dia io fa misy zazakely tokoa ary teo akaiky ny le saka ny varaontsana mafy ange tamin'izany se satria feno rano manodidina n'ilay zazakely andray marina dia rehefa niezaky ny naminavina izay mety ny se teo dia nihevitra fa ny vonoany olona teo ny olona nitondra n'ilay zaza zany hoe mety hoe ny ray aman-dreny na olo-kafa dia navelany teo ilay zaza satria nahitana dianako tiarana fiara lehibe mantsy teo niezaka nanaraka zany ihany ny fokon'olona rehefa nazava ny andro saingy no ny tonga teny amin'ny arabe dia tsy hita tsony
fa zany hoe fantatra fotsiny hoe mizotra nakaty Antananarivo raha de mety sahala amin'ny ahoana ary dada ny abean'le fiara mety reny 4x4 reny angamba satria ohatrany tsy de mifakaiza midiana kodiaran'le mopera vazany ambany vohitrako. tena mafia marina mimi tratra soa mimi marina ary lasa natavy mimi zany somary mahery setra kely io sakany sandy io sady tiany be mihitsy ka io nge le saka hitako niaraka tam'izany tam'le hoe andro naverezany zany zany ve raha azoko tsara zany de mateza aina be ty saka ty ny fijeriko azy ty tsy de tena le saka fiompo fa somary misy rasina sakadi ihany tsy nety nijanona tany anaty alatany mihitsy manko izy tam'izany fotoana zany fa de midongo hoe nanaraka fantany mantsy fa nitrotroko le zaza de mandraky tiany androany de mbola io izy tsy mahafoy an'sandy io zany raha azoko tsara ny zany ry dada de mety nahita ny trangan-javatra rehetra zay niseho tam'izany fotoana zany io saka io zany indrindra ka mety hoe raha nainteny azy izy de fa elange ny fantatra ireo olon-dratsy saingy biby ve moa hiteny rysea. Ortoka ary somary alindalina ny ela zany vao toka atao trano indray endriko ako amin'ny 7 alina venao anaka vao mahalala mody tsy zany fa mbola variana nandinika ny mistera mety miafina amin'izao fiainako zao variana nakasaina tany ambadimbadika tany ohatra fialavely ty lasadala tsy lasadala velively ary papa fa tsy tiako be ny mety ho avy n'izao fiainam-pianakavitrika zao fa inona daholo zany zavatra fahafalazainy lazandro toky sao de mba voadona mpitiavana tany ary tsy zazy ty de lasa mirediredy fa ny ona tamin'ny olo tianao nga ianao androandro toky mazava ho azy ny ona taminy mihitsy ary satroka aza ahita azy foana isan'andro nefa fantatro fa tsy maintsy menatra tsosahibanjina ny tavany tsony atoato tena lasa daly le ty voadona mpitiavana mariny alaha tsarovy tsara nefa ary papa fa ombadika izao fimezanao zao de fahoriana mety ampitanolika mandrak'izay anylesiny sakafony lafa aza miredredy eo sahala amin'ny olona mamo le tiako eny mamo mamo miady saina ary tsy nambariko ina fa midy be ny vavoniko tafandrimandry ry papa sy mamoa etsikelangeloha ianao anake raha manany isaraka amin'izany olo tianao zany ianao de hoento anty amin'ny papa sy mama izy mba eona aminay mivady de arositsika izay dingana azo aroso mba hanamafiorina kokoa ny fitiavanareo zay mihitsy le tsy ny mety sady zay koa lesy efa maika ty ahitan'izany zanaka vavy tokanay zany mbola hodiniana re zany ry papa sy mama tena faly ry dada fa tovolahy tsotra ho ny olo tiako sady tianoho ny mahafinaritra azy tsara afatra ery izy ny amin'ny anatsaka fatratra ny fitiavany tokia eny fa mba inona ary ny resaka izy mianaka tato hoe tsy maintsy hoe mikazikaz ao rehefa mifakahazo tsara fotsiny aloha izy mianaka de sambatra tsy maintsy ilamina tsara ihany ny fiainako tsy misy tokony salasalako tsony ny zavatra etra fa tenay papa mihitsy ny nahavanondoza tamin'ny fahaverezany sandy sy tamin'ny famononany olona zay nitondrany sanda tamin'izany fotoana zany rehefa nataoko mantsy ny fanadihadiana de efa hitany masoko avokoa ny porofo rehetra tapaka ny hevitro fa hoetiko ty sanda de aborako eo mason'izy telo mianaka ny marina rehetra de hidratra ve papa rehefa manao tsy mety de tsy maintsy mizaka ny vokany meloka miaraka amin'ny koara anafina ny marina rehetra sady tsy ova mihitsy izy raha tsy arany sasy
hatramin'ny finantontsika izany raha jery mbola tsy tonga ihany hatramin'izao aza maimaiky eza matoty efa ho avy eo zareo zay mandrosoa kiry sanda Mimi mivoaka izako ty dia mitsisika hiditra ihany avy anao kizy hiditra fa tsy mandinina ndahoary tonga zay ry papa sy maman azo to mitovy be Mimi mitsangana no maty marina Mimi faloza inona rety vonjeo fa raha ngotony ty saky ty marina mafy foka vonjeo ray papa Mimi mipetraka hoa zao mipirofo ry papa fa rangotra 20 taona lasa naveriny io saky io aminao mazava ho azy fa ianao no olon-ratsy nanimbany fiainany olo tiako tsy misy ninina azoko mihitsy zao aza miteniteny foana le tsy rotoky azy de mbola samandangy ay avy anao ry papa io saky io ni mahatadidiny zavatra rehetra zany no antony andrangotany fiaranao foana isaky ny etoka ity rojony menao amin'ny maman ty koa de mitovy tanteraka amin'ny rojo eny etendany sandra de mbola tsy laza marina eny anao de mbola velaferajery ny sazadinareo tamin'iny eny marina zany volazany larehetra zany letsy izay sy raha aja no namono ny ray aman-dren'ny olo tiany lahy io no fitana izy mivady hoe andeha vidy tany nefa noentinay tany matasoa de novononay tany ary nangalarinay ny vola sy ny fiara ary avy eo navarinay tany amin'ny rano mandeha le razana anankiroa fa ny zanak'izy ireo kosa adinonay tany amin'ilay toerana aminonay n'izy mivady vokatry ny fahamakana satria nisy saka marobe niaro azy telo mianaka tamin'izany ka ireo rangotra mbola tsy afaka amin'ny tarehako sy ny tanako ireo ankehitriny raha aza moa de maty no rangotony saka misy tatiro tsy rary loatra ny zavatra nataonareo ka rehefa manao ny tsirary ny olona de tsy maintsy manefa ny saziny efa reny mitandro ny filamina nakanao ry papa ianao koa ry maman ny ray tsokombakomba taminy tsy avy alao to ivero ty ivelony ty izy mihitsy ty ivero vady ny fanolay novonoko aza manatona vonjeo vonjeo volamena matevina be arena be tsy ho lany mandrak'izay nasadala mivadika marina mba avelao re tompoko zao entina re zaho atsy te higatra tena tsy naposiko mihitsy le sorotoko hoe mbola ho hitany olona namonindray aman-dreniko fa ny tena loza koa dia hoe ndray aman-dreninao nahavanondoza tahaka izany tsy nisy nanam-pony hoe za zao zany no velomin'izy ireo tamin'ny ain'olona sy ny ranalatsaka aza be resaka eo rak'izy fa rehefa hita fotsiny aloha ny marina rehetra de zay aza atao mampiova ninina ny fiainanareo fotsiny reny zava-mitrangy reny de zay za aloha dia hitana ny voadiko hatramin'ny farany efa tsisy ninina isarako aminao tsontry toky misaotra indrindra kiry sanda ny reniko moa efa nanefa ny saziny any amponja ny raiko efa any amin'ny toby fitiazana tala za kosa mbola nitiavina ao anina de zanak'ireo olona tsy mahataotody aza fa zao tokoa tia ny taratasy osony avindry fa averiko amin'ry avokoa ny arena rehetra zay nangalariny papa sy maman tamin'ny ray aman-drenindry ka so de tsy mety zao ry toky fa tsy mety ahoany andry avokoa ny zany arena rehetra zany raiso re anaka sady efa ela koa le zay nijalinao tamin'ny fantany zay eny ary eny fa ho raisiko satria lovako tamin'ireo ray aman-dreniko
sady efa nikiry tanteraka koa ilay sakako mba hahafantarako ny marina rehetra. Nametraka rangotra maro mba hiseho ny marina. Ny rangotsaka tokoa no nahitana ny marina rehetra. Ny farana teo rangotsaka nosoratany Malala, novelomin'ny Salosy Vantsoa, niaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy. Tovy Razana Mamonjy ny nareo feo Anjaraliva no nanatotosa.